ry havana malala mpifaliana zao antsika miona toy zao indray a fampizara mofinaina mihainy tenin'Andriamanitra indray koa andritra sakafo-panao antsika ho amin'izao adventy efa menitompo antsika izao iandrasana ilay Jesosy Kristy izay ho avy ho antsika. Ianareo izay voantso an' Jesosy Kristy malan'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminao reny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Alasinainy 2 Desambra 2022 ibanjina antsika aloha hevitra hoe manetry tena ny mpino. Andeha ry havana idera sy akalaza eny ame voninahitry n'Andriamanitra isika. Jehovah ny mpanjaka, aoka angovotra ny firenena, mipetraka amin'ny kerobima izy, aoka iorohoro amin'ny tany. Lehibe an'izy io ny Jehovah ary avo ambony firenena rehetra izy. Aoka idera anarana lehibe sy mahatahotra ireo, fa masina Jehovah. Ny herin'ny mpanjaka dia tia rariny, amin'ny toerinao ny fahitsiana, fitsarana sy fahamarinana nataonao eo amin'ny Jakoba. Manandrata ny Jehovah Andriamantsika ianareo, ka miankofa eo anatrehany amin'ny fitoeran-tongony, fa masina izy. Amen. Miantso anao maiasa ho any firenena eto izay rehetra azonao atao iantrao rehefa dia mahonena ilanao anaso ho fanilotoko sy tarikeo ano milanierinao sy ny fitiavanao bahanariny indray izay tsy mety atriza miantso anao ampitraka ireo izay manahy debiteby isan'andro izao no mandreraka fo sy fanahy mila toky aminao azavana vaovao aza ela ianao mitorio teny soa mampifalifaly fo Jesu mampianome le fiadanambe Jesu tompo indreto izahary fa manona ilay antsonao ianao no pitarika tena mahary amin'ny asakasala atao mavita mazoto amin'ny asa soa azakiry mijoro hoanirena manao no antony avelomanao sasamiandry anao tinosindrasanao dia hivavaka isika. Andriamanitra mpitarika ny olona izy teny ianao, koa mendrika ho anao ny saotra sy ny dera ary ny laza eny ny voninahitra noho ny anaranao masina satria Andriamanitra tsy toy ianao. Tompo, mpanotsy izay, ko no fahotanay dia mamindrafo aminay. Saosao madio izay mba fakeloka ary diovy izay mba fampahotana. Feno hifananao masina izay, randray ny afatra omenao anay indray amin'ity anio ity. Aizanay manetry tena eo anatrehanao. Aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, novanay mivavakay. Amen. Ny mofinainao antsika amin'ity anio ity ry havana malala dia hitanao ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 9 ka ny 9:20 hatramin'ny 10. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary nisy anjelin'ny tompo nilaza tamin'ny Filipo ka nanao hoe mitsangana ka mandehana mianatsimo ho any amin'ny lalana midina avy any Jerusalema mankany Gaza dia efitra izany. Dia nitsangana izy ka lasa nandeha ary indro nisy lehilahy Etiopiana tandapan'ny Kandasy mpanjaka vavin'ny Etiopiana
sady mpitahiry arena rehetra ary tonga tany Jerosalema izy mba hivavaka. Dia nody izy ka miperaka tao anaty kalesiny ary namaky teny tao amin'ny Isaia mpaminany. Dia hoy ny fanahy tamin'ny Filipo, andeha manatona ka makanesa amin'io kalesy io. Ary Filipo niazakazaka nakeo aminy. Dia nandray azy namaky teny tao amin'ny Isaia mpaminany. Ka niteny taminy hoe, moa fantatrao va izay vakinao? Fa hoy izy, ataoko ahoana no fahay raha tsy misy mampianatra ahy? Ary izy nangataka amin'ny Filipo hiakatra sy hipetraka eo aminy. Ary izao ny tenin'ny soratra masina ny vakiny. Nentina ho vonoina tahaka ny ondry izy, ary tsy ny loabava, tahaka ny zanak'ondry moana eo ny lolo ny mpanety azy. Ny fietretena no nanaovany azy resy lahatra, ary iza no ahalazany amin'ny arabelona taminy? Fa ny ainy nesorina tamin'ny tany. Ary ilay tandapa namaly an'i Filipo ka nanao hoe, masiny ianao, iza moa no lazay mpaminany amin'izany? Ny tenany va sa olo-kafa? Ary Filipo ny loabava dia nanomboka teo amin'izany soratra masina izany nitory an'i Jesosy taminy. Ary raha nandeha teny an-dalana izy dia tonga teo amin'izay nisy rano. Ary hoy ilay tandapa, indro rano, ka inona moa no misakana tsy atao batisy? Dia hoy Filipo, raha mino amin'ny fonao rehetra ianao dia ho azo atao ihany. Ary izy namalika nanao hoe, mino aho fa Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra. Dia nasainy najanona ny kalesa, ary izy roa lahy, dia Filipo sy ilay tandapa, nidina eo amin'ny rano dia natao mibatisy izy. Ary efa niakatra avy teo amin'ny rano izy roa lahy, dia nentin'ny fanahiny tompo Filipo ka tsy hitan'ilay tandapa intsony, fa nandeha tamina leny izy sady nifaly. Fa Filipo hitany tany Azota dia nitory ny filazantsara tany amin'ny tanàna rehetra izay nalehiny ambara-patongany tany Kaisaria. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy mpamonjy antsika, ilay mamely mifinaina ho sakafom-panahy koa. Nofinaina ho antsika anio ka norenentsika teo ry havana. Asan'ny Apôstôly toko 9 ny andininy 920 ka hatramin'ny 7. Tantarain'ny Luka eto nitorian'ny Filipo tany Samaria sy tamin'ilay tandapa Etiopiana. Manao ahoana moa izany hoe olona manery teny? Izany ry havana azo raisina amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Manaiky ho irak'Andriamanitra. Izany ny olona manery teny, manaiky ho irak'Andriamanitra. Dia ny 920 ka hatramin'ny 920 milazany. Filipo no natsoan'Andriamanitra nirahana mba hanao asa manokana. Andriamanitra no namaritra ny lalana izorana sy maneho azy ny asa fanompoana tokony tanterahany. Nanaiky ny tarehiny fanahy tokoa i Filipo. Ny mpino mahay manery tena dia izay manaiky tarehiny fanahy masina. Tsy miady hevitra maloana ny iraka ny rahan'Andriamanitra azy. Mino sy manaiky fa manana ny tanjona ho amin'ny fiainan'ny olona irahany ny tompon'Andriamanitra. Zava-dehibe ry havana nahalalana izany. Ny olona manery tena ihany koa dia izao mangetaheta fampianarana. Olona manana ny maha-izy azy tao amin'ny fireneny ilay lehilahy Etiopiana, na dia nanan-karena sy nanandraikitra ambony azy izy dia natsapa fahampangana ka tonga nivavaka tany Jerosalema. Tsy nionona tamin'izany fa namaky sy nandinika ny tenin'Andriamanitra na dia efa ndalana mody azy. Mazava tsara ny teny hoe, ataoko ahoana ny fahay raha tsy misy mampianatra ahy? Fanetretena mampitombo ho amin'ny fahalalana an'Andriamanitra izany. Ny olona manery teny ihany koa ry havana dia izao mandray famonjena. Rehefa nandray fampianarana sy ny fanazavan'ny tenin'Andriamanitra nataon'ny Filipo izy dia ndroso lalina hatrany. Resy lahatry ny famonjena no tanteran'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izy. Nanery teny izy ka nandray ny famonjena tamin'ny fanaovana azy batisy. Izy mihitsy napa-kevitra mba hatao batisy. Iny rano. Ka ina moa no misakana tsy atao batisy? Izany ry havana. Izany ny olona manery teny. Na ny rahana izany, na ny azay manolo tena ao an'Andriamanitra ihany koa. Ray izany ho voninahitr'Andriamanitra. Amen. Ndeha vavaka isika. Andriamanitra, misaotra noho ny mofinaina nomenao anay, izay milaza fa ny olona manery tena dia manaiky ho iraka ao Andriamanitra, sady mangetaheta fampianarana ihany koa, ary mahatsapa mandray famonjena. Tompo, vavaka aminao izay ho an'ny firenenay, vavaka aminao izay ho an'ireo tsy salama sy ny tontolo fahasalamana. Tompo, ampinoninao ireo manamanjo, toaninao ireo maresosykolona sy ireo sahirana. Tahio ny fiazakazahanay, ny asa fivelomanay, ny fikasana tsara rehetra, ny fianarana, ny vavakay, dia toy ny aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, izay fanapahandriny koa ny vavaka manao hoe, raha nay eo izay ny an-danitra, ao masinana eny anaranao,
ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Meo ny an'izy anina sahaza ao anay, ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy. Fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa finoana ry havana nitsodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Hitanao ny Jehovah ka hiaro anao, ampamirapitra ny taviny aminao ny Jehovah ka midra fo aminao, hananitra ny taviny aminao ny Jehovah ka mihainao ny fiadanana. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.